Diabe namakivaky ny tanàna no nanomboana ny andro ny gendarmerie teto Vakinankaratra. Nitoy tamin'ny dinika, niarahana tamin'ireo erivelona rehetra teto an-toerana tetsy amin'ny cercle mesa izany. Nampahafantarana ny tantaran'ny gendarmerie teto Vakinankaratra izay nitarihan'ny lieutenant colonel Ramamnirina lehibe ny gendarmerie eto Vakinankaratra. Fanamafisana sy fanatsarana ny lafin'ny fandriam-pahalemana porofoin'ny fametrahana ny tompon-tany amin'ireo commune no ezaka izy ireo. Gendarmerie zany dia miezaka manakaiky vovoka hatrany mba moramora kokoa ny intervention zany raha misy ny sanatry zany misy ny fanafiana dia mefena toerana ny gendarmerie sady fisorohana ihany koa io police administrative zany nanaovana an'ireny fipetrahany gendarmerie amin'ireny poste fixe na poste avancé reny dia reny zany efa nisy ny fanakaikezana kokoa ny vahoaka ny fampiasana ny numéro vert 119 ihany koa dia fanakaikezana kokoa ny vahoaka satria afaka miditra vetrany zany vahoaka amin'ny alalan'ny telefôna zay tsisy sarany dia reo moa zany santonana anankiroa zay ilazana ny hanamafisana zay fanakaikezana ny vahoaka zay dia eo ihany koa ny fanaovana ny tournée matetetika eny ambanivohitra zany. Ny fandriam-pahalemana no mety dia eo ny fiarah-miasan'ny daholo be. Tsy maintsy jerena hoe ahoana ny anarena naingana daingana amin'ny fotoana fohy ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny faritry Vakinankaratra. Dia izay zavatra izay zany tsy maintsy hiady zany zay amin'ny assemblée hoe tokony hampitomboana ny budget mifanaraka amin'izany eo amin'ny assemblée hampitomboana satria tsy ahafahana manatanteraka an'ilay asa anafahana ny tsy fandriam-pahalemana mihitsy ny tsy fahampiana fitaovana na olombelona. Ho an'ny faritra dia lara-pahamehana ny fandriam-pahalemana. Raha antsika mahita reny ny fametrahana ny reny poste fixe Anjomara Martina ny tany amin'ny Andrarivo nalefa taty Sondrariny koa ary mbola misy an'ireo ezaka tokony atao ihany koa amin'izay fanapariahana ny atao hoe ny gendarmerie sy ny police pirenena ary ny tafika mihitsy ihany koa atao anatin'ny faritra Vakinankaratra zay fiarah-miasa zay zany dia eo anivon'izay fanapariahana ireo atao hoe tokony andraikitra eny anivon'eny akaiky ny vahoaka no tanjona zany eo amin'ny faritra sy ny gendarmerie pirenena. Fantatra teto fa tsy ampy nisan'ny gendarmerie eto Vakinankaratra satria dia zandary iray misahana olona 5,000 ary misy vehivavy 7 izy ireo.